Vonina tanteraka indray ny vovonam-ben'ny Ray aman-dreny ara-drazana sy ny fankalazana ny taom-baovao iraisan'ny malagasy ny tanànan'ny Toamasina ny 12 septambra ho avy izao. Ny andriambo izay fikambanana ivondronan'ireo foky rehetra monina ao Toamasina no nandray tanana feno ny fikarakarana miampy ireo manam-pahefanana toerana. Daty tokana hanotapahana nandritra ny vovonam-be natao tany Fianarantsoa ny 12 septambra mipetraka ho fionana isan-taona ho an'ny Ray aman-dreny ara-drazana manerana ny nosy. Isaky ny 12 septambra mitapaka fa hanaovana an'izany taom-baovao iraisan'ny malagasy zany. Ary efa tafapetraka amin'ny vanim-potoanan'io ny vovonan'ny Ray aman-dreny ara-drazana izay vanim-potoana anankiray fotoana anankiray ivorian'ireo Ray aman-dreny ara-drazana rehetrarehetra eto Madagasikara mba handinihana an'ity firenena ity miasa ny tany indrindrandrindra satria zava-dehibe loatra zany hoe sotoavina malagasy izay efa manomboka tato very amin'izao fotoana ka mila arovana sy asandratra mafy. Tsara ho marihana aloha fa ny amin'ny Toamasina misy amin'ny fikambanana andriambo izay vondronan'ireo foky rehetra eto Madagasikara monina Toamasina. Io no nametrahana ary nandray an-tanana ny fikarakarana rehetra amin'ny Toamasina izay miara-miasa amin'ny komity foibe. Hiavaka noho ireo andeha androa ny aloha azy ny hetsika araka ny fanazavana amin'ny alalan'ny fanehoana amin'ny vahoaka ny fomba sy ny kolotsaina isam-poko sy isam-paritra hialoavan'ireo lehibe-poko sy ampanjaka ary solotena isam-paritra. Ao anatin'izay misy fampiratiana zany indrindrandrindra fa ny carnaval izay entina mitety tanàna hitondrana ny vato fehizoro io alohany ametrahana azy ny sabotsy ao amin'ny avenue de l'indépendance ao Toamasina ao no ametrahana azy ary tsara marina fa visy tsy mandrimandry ao anatin'izay 12 septambra no ametrahana ny fehi-kevitra mikasika ny zavatra tapaka amin'ny vovonan'ny Ray aman-dreny ara-drazana. Dia ny fahatelo no atao amin'izao fotoana. Ny voalohany teto Antananarivo tamin'ny taona 17 ao Analakely no nametrahana ny vato fehizoro ny olombakony zany firaisam-pirenena zany. Tamin'ny taona lasa tany Fianarantsoa nandray ny taom-baovao iraisan'ny malagasy sy ny vovonan'ny Ray aman-dreny ara-drazana amin'ity taona ry zareo Toamasina no mandray an-tanana azy. Mampiavaka azy aloha voalohany indrindra dia ny vovonan'ny Ray aman-dreny ara-drazana amin'ny fotoanan'io hiezaka hoe hamoaka fehi-kevitra velabelatra kokoa satria voasambany tamin'ny herintaona mbola fitipitinina ny zavatra rehetra fa amin'ity mety hamoaka zavatra ngezangeza ary ny vahoakan'ny Toamasina Ray aman-dreny mihitsy no voahetsika ao anatin'ity andehan'ny fahatelo.